ady ity ka na iza ao ambadiky reny von'olo leto reny anakorontanana zao fanavozana efa mandeha zao za tsy mandefitra ry vonina hiatrika ady fantatsika ny zava-mitranga eto amin'ny firenena volana vitsivitsy lasa zay ary andro vitsivitsy lasa de ny fanjavonana zanaka malagasy fahafatesana zanaka malagasy zay vonona misy ny tsy hita ny taovany aminazy any a zavatra tena mahatsiravina marikoriko ny tenako a de mitendreny Andriamantoa filohan'ny fanavaozana hitantana ny gouvernemanta roa ny tena zavatra lehibe napetrany amiko a ny voalohany de ny hoe amaly ny filana maika anyvoaka malagasy. Ny faharoa manatanteraka ny tetikasa amin'ny fanavaozana de nasiny fanampiny de ny hoe ny ampiray ny malagasy. Ny zava-mitranga de zao maty ny zanaka malagasy taratasina rehefa Andriamantoa filoha taty amiko de ny hoe ny tombotsoan'ny malagasy rery ihany no tompoinao ao marary ny aina tompoko mahita ny zanatsika vonona ohatran'ireny. Efa volana vitsivitsy no niresana teto tsy afaka andefitra ny tenako amin'ny maha-prime ministre ny amin'ny fikitikitiana ny ainy malagasy satria malagasy ary ny safidy onina eto raha teo ny safidy anompo ny malagasy de anisan'ny olona mitompoiko reny vonona reny miompopo amin'ny ray aman-dreny ny tenako a mankahery a misy moa ny fepetra efa napetraka nefa kosa ady ity ka na iza ao ambadiky reny von'olo leto reny anakorontanana zao fanavaozana efa mandeha zao za tsy mandefitra ry vonina hiatrika ady tsy maintsy tafavoakako ro malagasy eo ambanin'ny fitarian'ny filohan'ny fanavaozana ty fanavaozana ty satria ny olona manakana an'ity de faly amin'ny fahorian'ny malagasy samy malala ny fahoriana nisy teto tsika nietsika ny vahoaka tonga am'izao fanavaozana zao de korontanina amina von'olona aksesy mbola tsisy sorti teto Madagasikara raha fitadidiko nahita iantsika tamin'ny fotoan'andro ny kidnapping fa ny kidnapping de mitaky vola le olona nahita tsika hoe zazavavy kely tsy hita de rehefa hita ny ampitsona afaka 2 andro de hoe ohatrany mitsindromona rongony angambana drogue fa ity tena hafa tonga de tsy hita de aveo maty tsy hita de aveo maty aksesisesy ny androany fotsiny mandritra ny fivoriana eo amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta jery Facebook ianao isaky miady ny firinitra mahita hoe zao indray tsy andefitra zay a miantso fitonina kosa nefany ho atsika rehetra satria baiko entitra no nomeko andreo ministera voakasika ireo tena entitra misy ao fepetra fanenjena andreo olona reo manamafy ny antso ampio kosa mpitandro filaminana atsika mamantatra an'ireny olona reny tsy misangisangy ty misy fepetra fisoroana mety efa hitanareo any ny présence andreo force atsika reo de zay no any an-tanana atsika mitoniery malagasy tsy maintsy ajanontsika zao zava-doza zao dia mbola nome andindiny anareo ro tompona ndraiky raha manatanteraka ny baiko izay nomeko averiko ihany a tsy misy manakana an'ity fanavaozana ty ka ho avela am'izao fa tsy maintsy tanteraka ty mba hiadanina ny tsika zay velona am'izao indrindra fa nitaranaka tsika mafy loatra zay nahazo malagasy taloha teo zay ampy zay ho any tanindrazana Anisy tonana ireny satria teto no maro seho ankoatrany zay fetatany faritra mazava ho azy dia ny zazavela dia anisa teo amin'ny 20 namplaza fa hita dia ary nataony fanadihadiana manarak'izay ny 3 sy ny velona namplaza 7 makasitranatranga zay vohitatsika namaly tena mivaponaly dia fahavoatazona
olona voakasika zany alohan'panadiadiny isika. Izay nefa dia tsy maintsy misy ny fipetrany raisina. Efa misy ny fahatomboana reo mpitandro filaminana izay manerana ny kanja hitantsika eny an-toerana zany eny anelakelan-trano ary miara-miasa amin'ireo fokotany eny anivon'ny fokotany reo voamera isan-karazany sy tokony anahitra misarana ny filaminana manerana ny lafitany-rehetra. Efa nampitombo ihany koa zay araka fomba fiasa izay fitanana filaminana miango-baovao rehetrarehetra ary efa isaorana etsany amin'ireo olona tsara sitrapoa nanome miango-baovao rehetrarehetra izay nampitaina ety aminay satria tena misy tokoa ny fiara-miasa tanteraka na ho an'ny olotsotra indrindrindrindra fa ho an'ny olona izay everina fa manana andraikitra eny anivon'ny fokotany. Na manomeny zanaka izay varira ho apetraka aty amin'ny santana dia entina hiarovana azy ireo sisy dia zana azy ihany koa mandritra zaza varira manokana dia nanomboka tany amin'ny voalohan'ny volana janoary ka hatramintsika teny zao dia nisy trano fito no miseho ary ny ankamaroany dia tany amin'ny faritra atsimo. Nisy anankiray dia ty amin'ny faritra Sofia, nisy anankiray dia amin'ny faritra Petsofoka ny ankamaroany zany dia amin'ny faritra atsimo. Dia ny efatra tamin'ireo mialanatsiny fa maty. Na izany na tsy zany dia nisy avokadrazo satria natao mifanenjena azy ireo dia misy voaroborosy enina amin'ny telopolo. Dia reny hitantsika reny sasa tamin'izay tapikaritetean-tanariva dia efa nalefa eny tsy hafahy. Mampameloko koa zava-mitranga ka zay no anitarana antsika rehetra. Indrindra moa fa zahay sy ny mpitandro firenena efa miara-miasa hatrany amin'ny fanaovana ango-baovao sy ny fitetezana ireo toerana rehetra izay mety ahitana zaza varira. Ariary angaviana ny ray aman-dreny mba hiaraizanay ihany koa satria tsy maintsy harovana izy ireo ohatra ny olona rehetra ihany koa satria ny mpitandro firenena dia atao hiaro ny olona ny fananana sy ny fananana. Ka efa nanefepetra zany zahay afanaramaso azy reny ary ny fanisana azy reny. Manaraka an'izay dia mangataka ihany koa fiara-miasa ny olombelona tsy akanava ny mpiara-monina izay mahita an'ireny zaza varira reny dia mampilaza ihany koa mba samy mandray andraikitra mifanometana mifanome ango-baovao mba ahafahana miaro azy ireo sy miaro ihany koa ny mampiditra azy. Manaraka an'izay dia efa misy fepetra ihany koa raisina iarahana amin'ny ministère de population ary fitondram-panjakana am'izay mandray azy ho an'izay ireo ray aman-dreny afaka mampiantrano na manomeny zanaka izay varira ho apetraka aty amin'ny santana dia entina hiarovana azy ireo sisy dia zana azy ireo ihany koa mandritra ny fiainana. Angatahana fiara-miasa amin'ny ray aman-dreny ihany koa zay mba hamoramora ny fanaraha-maso azy ireo sy ny fiarovana azy ireo. Ka farany dia manao an'izao tsika rehetra satria eny amin'ny fiarahamonina sady mahafantatra antsika ny mahita olona mampiahiahy dia aza misorona mila zany tompony andraikitra mila zany mpitandro filaminana. Dia mankasitraka antsika rehetra dia rano sosa tsara tao.